Faly miarabantsika rehetra indray atao anatin'ity fandarana toetry ny andro ity ary makasika ny toetry ny andro izay indrindra dia mbola mitoetra hatrany aloha ny zavotany na ny andian-javona ny vao maraina ho any raha pitso manokana zany hoe mbola isy hatrany zany ny masoandro mibalika saika manerana ny nosy amin'ny ankapobeny raha atao ny fitina fa anefa telo ny andro any kosa zany hoe manodididina ny amin'ny alarobia any dia somary mazivana ny tsotrivitra avy aty atsimo atsinanana izay tsy maro toerana izy aty amin'ny motsiraka ny atsanany nosy eny mandraondraona araka izany ny ilana atsanany ampovoantany manontolo iny ary misy tandrefin-drahona aty amin'ny motsiraka atsanany nosy makasika maripana kosa dia tsy ahitana vavarafiry raha ao anatin'izay telo andro manaraka izay somary vidina kely izy moa zany ny alarobia ho an'ny ilana atsanany ampovoantany aty hojerentsika amin'ny atsipiriany izay toetry ny andro izay makasika ny rapitsy moraina araka nambarantsika teo dia misy ny zavotany ny andian-javona amin'ny avoantany manontolo aty amin'ny vatovavy fitovinany ka hatraty amin'ny atsimo atsinanana aty ny tampony atsimo faritra atsinanana sy ny aloatra mangoro iny ny akoatrizay kosa dia mibalika amin'ny masoandro somary mandraondraona ihany aty amin'ny motsiraky ny analanjyrofo aty sy motsiraky ny ambenibe sy ambanja aty ho an'ny tolakandro ho an'ny rapitsy kosa indray dia ny masoandro mibalika no tazana saika manerana ny nosy fa misy tandrifin-drahona miserana aty atsimo nosy aty vokatry ny fandalovan'ny rindron-drahona zany hoe aty amin'ny tapany atsimo faritra atsimo andrefana ny faritra motsiraky ny faritra androya sy ny faritra nosy iny aty amin'ny talaniara aty torak' izany koa misy tandrifin-drahona kely aty amin'ny motsiraky ny faritra atsinanana makasika ny maripana ho an'ny rapitso dia manodididina ny 4 ka hatramin'ny 7 degré celsius ny ambony indrindra aty amin'ny faritra avoantany motsiraka atsinanana dia 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius 20 ka hatramin'ny 4 ny motsiraka andrefana ny mafana indrindra kosa dia 30 degré celsius mahefa-tanàna no ahitantsika izay toy ny toetry ny andro any talata kosa indray dia efa somary mandraondraona kely ihany ny ilana atsanany avoantany manontolo misy tandrifin-drahona kely aty amin'ny motsiraky ny faritra atsinanana sy vadivavy fitovinany ka raha aty amin'ny atsimo atsinanana aty mbola mandraondraona aty amin'ny atsimo nosy any akoatr'izay kosa dia ifandembony ny rahona sy ny masoandro ho an'ny maripana dia manodidina ny 13 ka hatramin'ny 14 degré celsius na ahitana fitinana kely ny ambony indrindra aty amin'ny faritra avoantany torak' izany koa motsiraka atsinanana aty amin'ny atsimo dia misy fidinana kely 20 ka hatramin'ny 17 mbola mahatraraka amin'ny 30 kosa aty amin'ny manodidina ny tamatavy aty motsiraka andrefana dia 17 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny mafana indrindra kosa dia 30 degré celsius maheva-tanàna sy Antsohi ary aty Anosobe no ahitantsika izay amarana ny toetry ny andro ary ho an'ny alarobia dia mandraona tanteraka ny ilana-tsahany avoantany aty amin'ny motsiraka atsinanana kosa dia misy orana tandrifin-drahona avokoa aty amin'ny andrefana dia ifandembony rahona sy ny masoandro ny maripana manodidina ny 13 ka hatramin'ny 20 mbola somary manodidina kely ihany zany aty amin'ny faritra avoantany izay ambony indrindra izay aty amin'ny motsiraka atsinanana ihany koa dia nahitana fidinana 20 ka hatramin'ny 17 degré celsius 20 ka hatramin'ny 30 ny motsiraka andrefany nosy manao voninandro iny araka izany ny ilana atsanany nosy manontolo iny mafana indrindra kosa dia 30 degré celsius aty maheva-tanàna sy Antsohi aty makasitraka anao indray nanaraka an'izay hatramin'ny farany manasana tramo manaraka fandarana amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko